Ampifaliana lalandava ry havana ny onana amintsika indray eto mpiarahana amin'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra indrindraindrindra isika malagasy moa dia olona betsaka amintsika dia olona tia tononkalo, olona tia ny fihetsempo, be fihetsempo isika ary eto sika dia ahita ny fihetsempon'ny mpanao salamo satria ny salamo fa 7:7 no vakitsika anio ary zany salamo zany na dia marina aza fa fihetsempon'ny mpanoratra dia ahatsapahantsika fa Andriamanitra mihitsy no mametraka zany fihetsempo zany tao ampanao salamo mba ho ampitaina amintsika ihany koa mba hanjary fihetsempontsika ihany koa zany satria araky ny voalaza raha teo hoe ny soratra masina dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ka nahoana moa raha fihetsempon'ny mpanao salamo nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra zany nahoana ny tsy mba ho fihetsempontsika alohan'ny andiniantsika zany salamo zany anefa dia tsara raha mbola iara-mivavaka aloha isika vavaka isika. Andriamanitro misaotra anao amin'ny fonay manontolo zahay noho ny famindramponao zay iainana isan'andro fitiavana tsy takatry ny sainay manko zany fa inona moa no anananay ka tsy raisinay avy aminao nefa inona ny mba omenay ianao. Andriamanitro misaotra noho ny fitiavanao mangataka aminao ary zay anio mba hataonao ho anatinay zay miaino ho tsapanay rehetra zay miaraka miaino zao teninao zao ny fihetsempon'ny mpanao salamo mba hanjary fihetsemponay koa eo anoloany ny fitiavanao. Andriamanitro indrindra izahay miaina amin'ny andron'ny testamenta vaovao dia ho voninahitra ianaranao aniery tompo ao ny vokatry zany tsy ho fihetsempo fotsiny ihany fa ho tena fiainana ho anay amin'ny anaranao mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 7:7 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 10 ihany no jerentsika anio. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Mandrenesa izao firenena rehetra, miainory mponina rehetra amin'izao tontolo izao, na ny ambany na ny ambony, na ny manan-karena na ny malahelo, ny vavako iteny fahendrena ary ny fieritreretan'ny foko dia fahalalana. Hanongilana ny sofiko iaino ho ateny aho ary hanonona teny sari-patarina ampiarahiko amin'ny dokanga. Nahoana no atahotra amin'ny andro fahoriana aho noho ny manodidina ahy ny aratsian'ny mpaminga anahy dia izay matokony areny sy mirere amin'ny haben'ny fananany. Tsy misy mahavitra ny rahalahiny akory na mahazo manome an'Andriamanitra zay aviny fa sarotra avitra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay. Mba ho velona mandrakizay izy ka tsy ho latsaka any amin'ny lavaka fa hita fa maty ihany ny olon-kendry ary ny adala sy ny ketrina samy levina ka mamela ny fananany ho an'ny hafa. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Arak'izao hitantsika izao ry havana, ny mpanoratra ny salamo dia olona tia zavakanto izy ary manana hafatra ampitaina amin'ny olona rehetra, ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao, na ny ambany na ny ambony na ny manan-karena na ny malahelo. Izany hoe zao afatra tian'ny mpanoratra ny salamo hampitaina izao de tsy hanavahana na iza na iza. Ary noho izany, na iza isika miaino izao fanazavana izao koa dia tsy avahana
na ambony ianao na ambany ianao, na manan-karena ianao na malahelo ianao, dia ampitana zao afatra zao hoe mandrenesa miaino. Raha adinintsika ity teny ity ry havana de zao: efa tafitany amin'ny firenena rehetra tokoa zao afatra izao, satria ny soratra masina, ny baiboly de efa miparitaka any amin'ny fireneny samihafa am'izao tsika miteny zao. Ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia angamba vitsy de vitsy sisany tsy manana ny soratra masina, fa efa manana ity tenin'Andriamanitra ty avokoa ny firenena rehetra. Saingy zao, ny miaino de miaino, ny tsy miaino de tsy miaino, fa ny afatra de tsy maintsy ampitaina mandrenesa ry firenena rehetra, miaino ry mponina rehetra am'izao tontolo zao. Ary ambonin'izany de zao ho an'ny ambaratongan'olona rehetra ny afatra, na ny ambony na ny ambany, na ny manan-karena na ny malahelo. Zany hoe ny olona rehetra tsy anavahana na iza de asaina miaino, zany afatry ny mpanao salamo zany. Kanefa satria ilay mpanao salamo de hoy izy hoe ampiarahiny amin'ny tokanga ny zavatra ho lazainy, saingy alohany ny anambarany azy de ambarany eto hoe hanongilana ny sofiko iaino ho ateny aho, ary anonona teny sarim-patarina. Zany hoe zavatra zay ho lazainy dia noenoiny avy any ho any, aingam-panahy avy any ho any no noraisiny, noenoiny aloha. Ary rehefa noenoiny lay aingam-panahy noraisiny avy any ho any dia ampitainy amin'ny lokanga, zany hoe anjary tononkira. Mazava loatra fa tononkira ity voalaza eto ty. Reny tononkira zay lazainy mpanao salamo eto reny de tsy lazainy hoe azy reny, fa nomena azy avy any ho any, natongila ny sofiny iaino, ary rehefa reny le izy de nampitainy tamin'ny alalan'ny zavakanto. Inspiration. Ary zany indrindra no mahatonga ny soratra masina hoe ny teny rery de meny tsindrimandron'Andriamanitra. Teny inona nefa io? Fahendrena sy fahalalana. Teny pahendrena sy teny pahalalana. Izany no ampitainy amin'ny alalan'ny tononkalo, amin'ny alalan'ny tononkira miaraka amin'ny dokanga. Fahendrena hoe, fahalalana hoe, avy aiza ny misiny zany? Aiza no anovozany zany fahendrena sy fahalalana zany? Tsy hitanao zany amin'ny filozofian'izao tontolo zao, tsy any no anovozanao fahendrena sy fahalalana, fa ny azy mazava loatra avy amin'Andriamanitra, satria meny tsindrimandron'Andriamanitra. Raha mitady fahendrena ary ianao, raha mitady fahalalana ianao, anontanio ny tenin'i Jehova. Angatahany fanahy masin'Andriamanitra hanambara aminao zay tiany ampitaina, fa izany no ataon'ny mpanao salamo hoe hanongilana ny sofiko iaino aho, teny pahendrena sy teny pahalalana. Izany no tiako ambara, nefa zany de henoko avy any ho any. Avy aiza io? Avy amin'ny tompo io. Manao ahoana ny mba fiainonao ny tenin'Andriamanitra? Manao ahoana ny fandraisanao ny hafatra avy amin'ny tompo, mba ho ampitainao amin'ny manodidina anao, sady hoentinao miaina eo amin'ny fiarahamonina misy anao? Fa izany no ataon'ity poète ty zavakanto ity: tsindrimandron'Andriamanitra. Inona ny zava-misy? Andiny fahadinika hatramin'ny andininy fahafito de ahitantsika ny zava-misy. Misy fahoriana eto ambonin'ny tany, hodidin'ny mpamingana ny olona. Zao nefa ny fanontania hoe nahoana no atahotra? Ny tahotra ry havana de mitarika ny olona, ny tahotra ny fahoriana, ny tahotra ny mpamingana, ny tahotra ny avy de mitarika ny olona hatahotra, ary rehefa matahotra izy de mila vonjy any ho any. Zay hitan'ny mpanao salamo eto dia misy olona zay aiza no ametrahan'ny fitokiny, hoy izy hoe ny areny, ny fananany, izany mitokiny. Zany hoe ny olona dia tsy maintsy manana zay itokiny izy, tsy maintsy manana zay enteherana izy, na inona, ary eto ny mahatonga atsika ilaza ny amin'ny hoe raha ohatra ianao ka hoe milaza hoe zaranga de tsy matahotra ninona afy zay lehany any alehany a. Zany manko ny tenin'ny olona sasany, tsy marina zany. Fa le olona tsy maintsy mitady zay itokiny izy,
tsy maintsy mitady zay enteherana izy. Ka eto a ny zavatra antenain'ny olona de zao ny arena, ny aben'ny fananana, de misy koa ny hoe ny namana. Zany koa ny etokin'ny sasany, fahaizany mampahalala ny etokin'ny sasany. Zany mitatsika satria misy fahoriana eto ambonin'ny tany eny, misy mpamingana eto, misy mpamadika eto, misy zavatra maro eto, ary de mitady zay etokin'ny olona. Ary zany iny mahatonga ny olona hiazakazaka makany amin'ny astrolojia, any amin'ny fanandrona, any amin'ny skidy, any amin'ny rehetrarehetra zay hoe ny mahatonga ny olona hiazakazaka makany de ny tahotra no avy, ny tahotra ny mpamingana. Ary zavatra mahavariana ane de zao hoe le olona mihevitra ny hoe mahavita tena izy, nefa raha ny marina dia tena mila iankinana ny olona. Ary voalaza eto de ny hoe ny arena sy ny fananana zany no iankinan'ny maro. Zao anefa ny lazain'ny mpanao salamo, araka ny fahendrena sy ny fahalalana no tovoziny sy no raisiny no enony avy amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe tsy misy mahavitra ny rahalany akory izy, na mahazo manome an'Andriamanitra zay heveriny fe hoe hanavotany ny tenany. Ny dikan'izany, misy olona mihevitra fa ny rahalany no hanavitra azy. Eny marina zany, tokony fanampitsika. Saingy zao ny tsarovy araka ny voalazan'le mpanao salamo eto de ny hoe tsy afaka manavitra anao marina ny rahalanao ary ny fanavotana zay ambarany eto tsy hoe fanampinanao eto ambonin'ny tany ihany akory. Tsia, fa ozy hoe ny andinin'ny fahavalo de ambarany hoe sarotra avitra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay zany. Tsy mahavonjy ny rahalahinao mandrakizay ianao. Tsy afaka hamonjy ny rahalanao mandrakizay ianao. Inona no antony? Ny andin'ny fahasiro sy fahafolo. Tsy azo atao mandrakizay zany mba ho velona mandrakizay izy ka tsy ho latsaka any amin'ny lavaka. Fa hita fa maty ihany ny olon-kendry ary ny adala sy ny ketrina samy levona. Zany hoe tsy misy afaka manavitra anao ny amin'ny mandrakizay. Izany no ambaran'ny mpanao salamo. Eto ry havana dia tsy ny hoe fanavotana eto ambonin'ny tany ny tena jeren'ny mpanao salamo, fa lay fanavotana tsy ho latsaka any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Zany ny tena eritreriny. Fa na inona fanavotana ho hita tany, zavatra hita tokoa anie zany. Hitatsika amin'ny testa vaovao fa Jesosy Tompo mariny zany. Nanasitrana ny marary izy teto, nanadio ny boky izy teto, nanao zavatra maro izy teto. Hitatsika rehetra ny zavatra nataony. Saingy zao, ny zavatra tsy azon'ny olona ialana ary tsy misy afaka ny ala tam'izany na iza de zao: tsy maintsy maty na ny olon-kendry, na ny adala, na ny ambony, na ny ambany, na ny manan-katao, na ny malahelo, na ny mpanan-karena, samy maty avokoa reny olona rehetra reny. Ary de zao no hitan'ny mpanao salamo eto hoe tsy misy mahavitra azy tsy ho latsaka any an-davaka. Saingy zao ny fifaliantsika amin'ny maha-kristianina antsika de zao: na tsy mahavitra azy ny arena, ny fananana, ny rahalahy, na tsy mahavitra azy reny, efa nisy mpanavitra isika. De tsy hafa zany fa Jesosy Kristy to. Jesosy mpanavitra ny amin'ny mandrakizay. Izany ny tena fifaliantsika. Ary zany no mahatonga lay mpanao salamo, na de tsy mbola nahita ny Jesosy Tompo azy izy, dia fantany fa tsy tokony hatahotra izy amin'ny andro fahoriana. Inona ny antony? Hitantsika ny aoriana kely fa ny fahatokinan'Andriamanitra no nahatonga azy tsy hatahotra. Ka nahatonga azy nahoana no hatahotra? Ny andin'ny 12 manko no anambarany hoe Andriamanitra no hamonjiny aiko amin'ny herin'ny fiainatsika, satria andray ahy izy. Fahatokinan'Andriamanitra. Ny mpanao salamo de mbola tsy nahafantatra an' Jesosy. Ny mpanao salamo de mbola tsy nahalala mihitsy ny fitorinany amin'i Jesosy Tompo, fa ny fahafantaran'ny fahamarinan'Andriamanitra Israely, lay namonjy ny Israely tamin'ny fotoana sarotra rehetra ny ainany. Lay Andriamanitra Abrahama zay itokiny, izany no nitokiny. Fa isika amin'izao fotoana izao, ny tombontsoana anantsika de zao 2000 taona lasa izay. De misy lehilahy iray tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity, raha nilaza ny anjeliny amin'ny haterahany de ny hoe mpamonjy niteraka ao anareo anio an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Io lay mpamonjy atsika, io ihany le any mahavitra ny aintsika, io mba tsy ho latsaka ny an-davaka. Na de maty azy ny 15, hita fa maty ihany ny olon-kendry, ny adala koa samy levona,
mamela ny fananany ho an'ny hafa izy, na izany aza ny faran'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia isika kosa izay mino an' Jesosy Kristy tompo ka nanaiky ny famonjena nentiny dia manana fanantenana mandrakizay. Ary zany ny tena tombontsoa lehibe ananantsika, manana fanantenana mandrakizay, manana toky mandrakizay. Ary zany ny tena fifaliana ao antsika, zany ny firavoravona ao antsika fa ilay Andriamanitsika, ilay Andriamanitra tia antsika, mpamonjy antsika, mpanavitra antsika, dia efa naniraka ny zanany hanatanteraka izany famonjeny zany mba tsy ho very isika fa hanana fiainana mandrakizay, mba tsy ho latsaka any amin'ny lavaka tsy hitanono. Voalaza ny 9:7, mba tsy ho very mandrakizay. Fa inona tokoa moa ny soa azon'ny olona na mahazo zao rehetra zao azy izy kanefa very ny ainy? Inona moa ny soa azon'ny olona manantena fiadanany eto tany izy ary dia tena miezaka fatratra mihitsy hampanan-karena azy, hanao izay hananany harena? Eny tompoko, ekena fa mampiadanaraka ny nofo tokoa ny fananana ny hoe manana trano be ianao, manana tomobila maro ianao, manana an'izao, manana an'izao. Eny tsy laviny zany, nefa milaza aminareo tompoko fa misy olona zay betsaka vao mainka mivadika ny lohany ny fitombon'ny arenany, vao mainka mivadika ny lohany fitombon'ny arenany. Ary ndray mandeha niona tamin'ny olona ambony anankiray zao ny nataony hoe mahagaga ozy ny iedin'ny olona fohy ho amin'ny toerana manahirany tony. Tsy mora ny ry havany ny toerana ambony tsy mora ny manan'izany toerana zany. Tompona andraikitra lehibe izy raha ohatra ka tena mieritreritra izy, dia tompona andraikitra lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izy amin'izany toerana ambony meny azy zany. Ary zany nahatonga Solomona nangataka tamin'Andriamanitra hoe mpanjaka mbola tanora Andriamanitra ome fahendrena afa tsy haiko mitondra reto vahoaka be da be reto. Nahatonga Solomona hitaraina sy hiankina tamin'Andriamanitra, fa na dia betsaka aza ny arenany ary mena voninahitra lehibe amin'ny mampanjaka azy izy, dia tsarony fa mavesatra zany ary mila ny fahendren'Andriamanitra izy. Ry havana malala, zavatra hitantsika eto amin'ity Salamy ity ary toetra tsy tokony alain-tahaka dia zao fitokiana amin'ny arena, fitokiana amin'ny zavatry ny tany mba ho famonjenanao. Ary misy aza anankiray ny 7 hoe toa manampy tamby an'Andriamanitra izy mba hanavotana ny tenany. Hoy izy hoe na mahazo manome an'Andriamanitra zay ho avotry ny tenany. Ianao tsy afaka manampy tamby an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ho avoty afa omeko an'izao ianao, fa mba avoty afa mba omeko an'izao ianao. Dia misy ny olona tsy hoe valim-pitia noho ny fitiavana an'Andriamanitra no anaovany zavatra, fa hoe sao dia mba vonjenao Andriamanitra ka dia mba omeko an'ity ianao, omeko an'ity ianao. Diso zany. Raha izany no an-tsainao, diso zany. Fa izao ny tsarovy, tsy izay zavatra omenao an'Andriamanitra no ahatonga an'Andriamanitra hanavitra anao hoe manana vola be anao ka dia anome vola be ho an'Andriamanitra mba havotan'Andriamanitra. Raha fitiavany havotan'Andriamanitra no hanomezanao an'Andriamanitra, fa nga io ananana io anga anao anga io, avezaka iny nahazoanao an'io, tsy avy amin'Andriamanitra ihany io, fa ny tokony hanomezanao an'Andriamanitra dia satria tsaronao fa tianao izy. Isika tia satria izy efa nitiantsika taloha. Fomba ahoana ny nitiavany antsika? Tsy ny nanomezana anao fananana ny tena fitiavany anao, tsy zany, fa ambonambony ihany ray zany, fa nanoloran'ilay zanany teo ambony hazo fijaliana. Maty ny solovoinanao, io ny avitry ny ainao tsy hidina ny andavaka io. Fa raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, dia mbola hidina ny andavaka ny fahaverezany ianao. Ary satria tsisy fomba azahoana nanamarina anao, azahoana manavitra anao, azahoana mamela heloka anao, afa-tsy ny ranony zanak'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana, dia nomen'Andriamanitra ny zanany ho avitra isolo ny ainao, ho avitra isolo voinanao. Ary zany fisolon'ny tompo anao teo ambony hazo fijaliana zany no mahatonga anao ho velona mandrakizay ka tsy ho latsaka any amin'ny lavaka amin'ny voalazany 7. Ary ny fahafantaranao zany zava-miafiny zany tsy fantatra ivelan'ny baiboly ene zany, tsy hitanao ivelan'ny soratra masina zany. Ary zany mahatonga Jesosy tompo ilaza hoe tsy misy lalana makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako anie, satria izaho ihany no faty isolo anareo teo ambony hazo fijaliana. Izaho ihany,
za no manokatra ny lalana ao anareo any an-danitra. Ary eto dia ny mampalahelo de izao, ny olona tsy mety mino an'izany. Asain'Andriamanitra mandre ny olona, asain'Andriamanitra miaino ny olona rehetrarehetra, nefa tsy ny olona rehetra nie ny mino zany, tsy ny olona rehetra ny mino zany. Ary araka ny fantatsika, be de be ny karazam-pivavahana misy eto ambonin'ny tany, raha tsy diso ny fitadidiko araka ny fahafantarana azy de tsy latsaky ny 700 ny karazam-pivavahana misy. Ireo rehetra ireo ve de mitondra anao any an-danitra avokoa, miaro anao tsy hidina any an-davaka? Tsia, raha Jesosy Tompo no anontaniantsika, lay lehilahy nanorina ny taona 2000, lay zanak'Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany mba hizara sy ny fotoana sy ny tantara ny fisiany, raha izy no anontanianao de izao ny teniny: ny aiko no menanao ihany ny fanavotana anao. Ary noho izany tsy misy fomba iarovana anao tsy ho any an-davaka any amin'ny fahaverezana mandrakizay afa-tsy ny finoanao, fa maty ny solovonanao teo ambony hazo fijaliana. Raha tsy mino zany ianao de malahelo aho ilaza aminao fa ho very ihany ianao. Raha ianao mitoky amin'ny arenao, raha mitoky amin'olo-kafa, raha mitoky amin'ny zavatra hafa mba ho fanavotana anao tsy ho very, de malahelo aho ilaza aminao fa ho very ihany ianao. Satria toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very iza rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary noho izany, asa mba isan'izay tsy mino fa minoa. Ry havana, ny mpanao salamo ary de manambara fa zany teny ambarako nazavaiko aminao zany de ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny ambony, ho an'ny ambany, satria noraisy ny mpanao salamo avy amin'ny Tompo zany ary nambarany mba hahatonga atsika tsy hitoky amin'ny herin'olombelona, amin'ny sain'olombelona, amin'ny fahalalan'olombelona, fa amin'ilay afaka manavotra antsika dia Kristy Jesosy irery ihany. Hanaiky azo ho an'ny mpanavotra anao any ianao ka manomboka an'io, na iza mitory famonjena hafa ho anao, ivelan'i Jesosy Kristy Tompo, lay maty ny solanao teo ambony hazo fijaliana, de ho lavinao zany, satria tsy mahavonjy zany. Fa raha Kristy kosa no ekenao, de izy no lay nambaran'ny anjely hoe: mpamonjy niteraka ao anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Hanaiky any ianao fa manomboka an'io tsy hisy olo-kafa ho fikirinao na antenainao hamonjy anao afa-tsy Jesosy Kristy Tompo irery, fa mpamonjy mo raha azo indrindra amin'ny fahorinan'ny Tompo, lay naniraka ny zanany ho faty isolovoinanao. Ivavaka sika. Misaotranao zahay Tompo ao noho ny teninao nomenao anay androany indray, manambara aminay ny atsara ny fitiavanao. Misaotranao zay fa aive na isy aza ny lavaka tsy hitanonoa, ary na misy azy zany izahay noho ny aminao Jesosy Tompo, de tonga olombonjeny zahay, satria tsy atahotra izany intsony zahay, fa efa maty ny solovonanay ianao ho mpamonjy sy mpanavotra anay mandrakizay. Jesosy io, aza vela hitady famonjena any amin'ny afo zahay, fa tsy misy famonjena amin'ny afo, ary tsy misy anarana hafa nomenany olona azo ana famonjena afa-tsy ny anarana irery. De ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra Tompo hatramin'izao so mandrakizay. Amen.